Ny zavanisy teny anivon'ny antenimierampirenena kosa lany teo anivon'izany androm-panjakana izany androany maraina ny volavolan-dalàna momba ny tetibola nasiam-panitsiana 7-10 ny maraina teo mialohan'ny fandaniana izany nitondra fanazavana misimisy kokoa ireo tomponandraikitra teo anivon'ny ministeran'ny Vola sy ny tetibola andao raha tsika ny fanadidina. Lany tsy misy nokitiana ny volavolan-dalàna momba ny tetibola-panjakana nasiam-panitsiana ho an'ny taona 7-10 solombavam-bahoaka 9-10 tamin'ireo 4-20 no nandany ity tetibola izay hoentin'ny fitondrana vaovao iasa mandritra ny embolan'ny faharoany ity taona 4-10 ity. Ny maraina teo dia nirosy tamin'ny famelabelaran-kevitra na raha nady-hevitra entina indrindra nandaniana ny tetibola-panjakana nasiam-panitsiana ny teo anivon'ny antenimierampirenena. Ny ministra Vola sy ny tetibola nitondra famelabelarana tamin'ny ankapobeny. Hitantsika eo zany fa misy fiakarana roa isan-jato izy io zany amin'ny ankapobeny zany le olona mandeha retraite ary le koa mandeha misy avancement fa tsy hoe pour nisy vaovao fa nisy recrutement ihany nataontsika koa araka ny taratra natao teo amin'ny fampandehanana raha ny ankapobeny koa dia isy fiakarana hitantsika eo zany fa mahatratra 5-10 faingo fito isan-jato ny fiakarany fampandehanana raha oara tamin'ilay Loi Des Finances initiale. Ny mikasika ny ao anatin'ny fampandehanana zany dia eo ny indemnité zany ny autochtone ny UCD eo ankiony zany ny indemnité ao ihany bien de service zany resaka le matériel zay viditsika reny sy ny service izay ilaitsika ary ny transfert moa zany ho an'ireo makany amin'ny organisme de tutelle na établissement public nationaux. Momba ny programme d'investissement public interne indray dia misy fitombona be izy io ary io zany hitantsika soratra fa anisan'ny lara-pahamena izy mety fitondram-panjakana amin'izao era vaovao idirantsika zao dia fanaovana foto-drafitrasa hitantsika zany fa mipipy interne dia niakatra 134,5% hoanao teo aloha. Ho an'ny solombavam-bahoaka kosa dia nahitana lesoka izany volavolan-dalàna izany saingy maika ny anomohana Madagasikara amin'ny krizy ka ilaina ny fandaniana ny lalàna ahafahana miasaingana. Tsy misy lanino zavatra io inona ny antony généraux voalohany na dia misy zavatra sy azokazo vavolay anatin'io resaka fanitsina ny resaka Loi Des Finances io zany izy nao tsy be da be ny zavatra tokony hisy anatin'izy io kanefa tsy misy afaka manoatra zany amin'ny fotoana satria raha malala fa na ny kitabolan'ny par ministériel zany ny tena sisy na ny olona ny fotony aminay zany izy nao raha anao zavatra dia tsy afaka manao zavatra satria sisy ny vola zany satria dia bloqué daholo zany ny vola. Dia io resaka Loi Des Finances 2015 ho avy aty aminay aty ny octobre amin'izay zany zay votenao hoe tsy mesy miady mafia amin'ireo amin'ny technicien nao amin'ny ministeran'ny finance satria mampalahelo kosa ny eo zany resaka tsy fandripalevana aty zany tena zavatra lara-pahamena tokony zarevany dia resaka fampianarana aty io moa zany fahitanay fa azoazo atao ihany zany ny fampianarana. Dia avy eo koa zavatra tsaro fantatrindreo technicien nao ministeran'ny finance io koa tokony 15 jours avant le adoption zany ny loi ny bokindreo lefa andreo aty aminay aty ka izy tenako teo hoe raha oa tsy misy lanina satria ny antony raha malala fa mazary mampanao kolokolo ny mpiasa panjakana any ambanivohitra any zany raha ohatra ka tsy mandeha zavatra ity amin'izao fotoana izao. Ny alohan'ny fandaniana ity tetibola-panjakana ity dia nisy ny asam-bomera nisongadina nandritra izany ny resaka fifidianana kominaly tentina 30 miliara ariary izay hitambaran'ny fanjakana malagasy sy ny PASEM avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Vinavinaina ho 300 ny fiakatry ny arikarena fobe amin'ity taona 4-10 ity.